tsy hitako misy teneny hoe ahoana tsy fahalalana mihitsy izy sa tena fanainy iny zay maty ny division'le fisainan'ny malagasy tena malagasy toko tamin-drazana malagasy raisy reny a gasy nafantatra tsara hoe zao mifahotoy tsy le malagasy miseho endrika fotsiny ery dia mamitaka nrety vahoaka rehetra zao no atoroty nandeha tany dia gagarakara hoanareo mbola tsy nahita zany atoroty bedasika avy any Allemagne sy any Europe zany any France zany autoroute iny dia lasa fotoana iareny le autoroute tsy autoroute io na dia samy laza tahotra sisa mahazo boaka malagasy to dia gadraina eto a dia milaza aminareo tsara fa izy zao ny chairpersonny mpitondra zany am'izao fotoana zao izy zao ny chairpersonny SADC izay ivondronan'ny firenena enina amby folo io zany a tsy maintsy modèle tsy maintsy manaraka tsara zay protocole tokony arahana izy ary tsy maintsy tsy vitan'izany misy olona miaraka amiko eto zao eto Madagasikara satria zay moa zany tsy nasaina tamin'ny fivorian'ny SADC mijery akaiky am'izay mihevitra ny sasany fa hoe tsy afaka anao ninino nra mpanoro reo azafady inona fotsiny ametranana eto allo eny tompoko miraba tompoko mirabanao iza dia faiza tompoko ie mba saky resaka kely mahakasika le tany a Benetsuliat eny le eo amin'ny tambazotra terasera zany de be ny vaovao a tsy marina de tsy hoe zay rehetra am'teo eo tsy maintsy nona daholo ohatry le tamin'iny zao mantsy lasa nampisaboribory be any mpanara-baovao satria misy version hafa le izy de tokony hoe reo hoe zay zavatra avoakan'ny tompona andraikitra sy ny manam-pahefana ihany no raisitsika satria reny no nanao fanadihadiana sy mahafantatra ny marina fa raha ohatra hoe andray zavatra hafa ankoatrin'ireny de tokony mitondra profy ny olona milaza fa hoe vaovao diso ny avoakan'ny manam-pahefana fatrandritra ya makasirika anao amin'izay fanehoan-kevitra ao izay ndao raisika ihany koa izay antso manaraka izay efa vomboninao ny zavatra misy ao anatin'izy ity ny zavatra resahan'ilay renim-pianakaviana teo ny zavatra matoa misy dia resahana andonga raha antsika izay zany tsy mitory tsy misy profo ny zavatra ny ainana Andrianarivo afatra alatsakitsika ane dia henonareo hoe avy any atoerana zany olona zany no miteny tsenkenay nalao vy nalao vato tsenkenay io mamono anakay manahaka an'io hanananay va labaka andafy agny aka hangalanao azy ampelatananay ro hamono anao anay tsy misy magnenky an'io gn'eto la atao horendagnitsy atao horendagnitsy zao reaky zao tsy misy hagnenky an'izao gn'eto la tafo militsy amin'ny hiritsofony zay mijanjy azy agny reaky zao fa tsy misy magnenky an'io gn'eto mba mietsefa nareo fa maty rahay eto rahay masikoro eto inaniketo amy benetseto inaniketo zao fiarova tany gny mahafaty olo fa tsy raha nisy nandray valagny antagna ka tinifitsy tsy azo tovogna moa zao fa izay ny marina ary I volagny zao ino gny but démissionnereo miaramila reo laha aveto ary aia gny ordre démission rozy laha aveto ka tifitsy ho atao tifitsy olo mivorivory rano tabika manday rano ty finoman'olo rano gn'atoy fa nitsakan'olo gn'atoy ka zay ho mivorivory eo ka ho tifirinao tsy olo tratsy ambalanao omby agny ka mangataka anareo lahy nareo agny ambadiky ny toy mazoto toy ao vonjeo nareo lahy rahay eto mangataka anareo mpitondra mahefa zay tompony vahoaky toy koa vonjeo nareo rahay fa maty fahatany rahay atoytoy tifiry avao atao sainakoho rahay atoy io amy fiarovagna ny toy tany toy ato maty manahaky an'ireo tifiry militseto ka la miboaka ampitokatona toy aia gny raha hanaka holaninareo ritseto rahay ka atamperonareo
zao ty raha la raha bazy ao ro andabosiny zao ao atampero atsaharo io bazy io la raha iro magnira ty autorité handany alay atoy manahaky an'izao zay gn'antony anofanay an'izao interview hinaniky zao ka la mahajanjigna an'izao nareo agny nareo ambadiky toy mazoto toy fotorizinoany mazoto ato benetsy ato toy fa intoy gny raha loza bevata misy evoa mazava angamba niny zay le pirofo hoe zay tsy mitory tsy misy pirofo olona vany amin'ny toerana mihitsiny sy miatra aminazy mihitsiny fa itsika mantsiny le miteny zao ohatra le ren'ny mpianakaviana teo aloha ny zavatra voaka amin'ny fanjakana ny zavatra navoaka amin'ny fanjakana ave mahakasika ny raha-pirenena to amintsika ave raha mamaly an'izay ny volamena mivadika bolongam-by ve zany zao azo ekena ve zany satria zay ny lazay no fanjakana azo ekena ve zay nareo ragaty ragafeno asina eto aloha manaraka ny valopolo teboka valo ao anatin'ity fotoana ity toedra raha-pirenena nisan'ny mavaivay tokoa ilay everina omaly moa tsika nankalazan'izay hoe ataoko hoe hetsika mainty indray zany le resaka hoe fahalalahany demokrasia eto Madagasikara moa mbola lavitry ny afo ny kitay raha ino no resadresana raha ino no tafatafana ao anatin'izany rehetrarehetra izany fotoana ho anareo mpiaino ity apaha-potoana manaraka ity andeha ho ampandrosoantsika hatrany ny antso zay tafiditra atao mbadimbadika ato miaraba tompoko salama tsara izy le miantso dia avy aiza tompoko feno soa abaty anosy no miteny ya miaraba anao fenso saky antovitsika isika moa zany omaly araky le teninao teo nankalaza ny hoe andro raisam-pirenena ho an'ny demokrasia de mba nijerena tena manodidina teny misy ale fanentanana iny ihany hoe manao akanjo mainty efa manomboka maro zany le olona no mahafantatra de nanao an'izay fihetsika izay mahakasika indray aloha zany ny fanahy zany anaty zany ary aloha le demokrasia eto amintsika mbola lavitra be mihitsy ny kitay miafy ny kitay de mbola mila mianatra ny tsirairay satria ohatrany hoe zay avava foana manamarina raha mbola eto amintsika nefany tena hita sy tsapa mihitsy hoe voatapombava zany tsika mody midradradratra zany any amin'ny ministera hoe tsisy fahalalahana raha tsy ohatra zao nefa ny tena mbola lavitra be mila ezaka be ny ao ministera manarak'izay nisy an'le tovavy teo ny teny hoe oka ny vaovao mena mpitandro filaminana ho anay manokana aloha zany vahoaka tsy mandady arony ty raha zay teniteneny zareo reny tsy nona tsony hoe misy fahamarinana ao anatin'ny teneniny zareo fa ohatrany hoe ampitenenina fotsiny zareo hoe tsy maintsy miteny de ty tenenina de zay no teneniny eo any ka tsy miaino an zareo vahoaka malagasy satria nahoana efa niainao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana miainao anatin'ny orooro naiza ale von'olona tsy von'olona ny dieno etsero nefa ny enquête tsy hitakory hoe mandeha amin'zeloniny sa tsy mandeha indraindray ohatra ny tsy misy fitandro filaminana zany fa ohatrany hoe samy mandeha samy mitady fotsiny raha misy ara le loza mitranga de ohatrany hoe ataka reny de tsy asanay zany fa izahay manao circulation ny asanay aiza zany no vahoaka no mba andeha hitaraina amin'ireny resaka agression eny amin'ny arabe reny mila ohatrany efa reny de anisan'ny hoe mahazo tombotsoa mahazo vola subvention be da be ny mpitandro ny filaminana latsaka ambany ny fampianarana koa de atsipony teny re ho anareo zay manam-pahefana sy manana ny angady matapakahatra maheno zao antsonay zao mba refanteo kely avereno jerena tanteraka momba ny fandriam-pahalemana sotra indrindra tompoko mankasitraka anao ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay fandriam-pahalemana iny etsy an-daniny ihany koa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ty resaka fahatapahan-jiro tingery zareo satria de tsy hitabeny ihany toa hoe mahazo miteny hoe anapaka de manapaka na de tsy sitraposy tenerana amin'ny vahoaka malagasy ara hoe tena izay tokoa ve nikenin'ny vahoaka malagasy aloha raha tsika ny antso manaraka miaraba anao miaraba tompoka efa tafiditra somatsara ianao allo mahaino anao tsara iza le miantso de avy aiza
Oh, aty Veneto. Ia miarabanao vaovao maresaka dia ahoana fandehany any. Ny fandehana anga dia zao. Io a Veneto io, zavatsy marina io tsy raha vandy. Raha la marina io. Fa zahay ato io olo matimaty fahatany. Olo miaro ny tany zao rangahy zao tifitifire. Atao akoho. Demokrasia zao tsy raha misy fa demokrasia rozy lehibe amin'ny fanatampo ao. Zao. Manahaka azy ny vola maly rey, madamo no lahilahiny. Rey zany bazy io. Mampanahirana anay ty bazy ity. Manakoro moa sa fanatany antike bopona tigny. Hoe tsy ilay io bazy io, mamonolo io, miamparato io, mitsanga io député ty miaray io. Hoe ilay io fa ilay ampandroso Madagasikara, ampandroso Tiliara. Vandy io fa rozy mihina vola io. Tsy hita gouvernoura fatato ty, gouvernoura olo masikoro, tsy hita reo pa mamilo kandidat zao fa zahazo vola io. Kitany io. Masikoro reny masikoro ra. Maty fahatana zao zahay. Toy zandarume zao. Zandarume reo, olo ami andy agny reo, mahazo dala. Zaranjozy dala eo, koa fa pieritrefre, mateza koa nareo. Volo agny reo moa. Zao. Tsy reo ministre haolakolanday raha io. Fa rozy mahazo dala eo, rozy général ao. Dafa misaotra toko. Mankasitrakanao ihany koa ny amin'izay. Fa ny okevitra ao izay mpanosotsika hatrany izay antso efa vombonina ato. Ie, toy ny ala indray ianao nefa ny efa tazako teo. Raisitsika, miaraba tompoko. Miarabanao efa tafiditra somatsara ianao. Miaraba tompoko. Salama tsara. Iza le miantso dia avy aiza? Frank ihany avy aty Sambako. Miarabanao Frank. Dia ahoana ny fandehany? Zao ny fandehana aminay aty e. Zay zao maheno fa misy inona ty le conseil des ministres zany atao dia Sambava. Zahay tsy mila ika fa tsy tanananaovana izy atao fa antranonjare ihany fa raha zany fa zahay tsy mila raha zay aty. Vidiny lavany mba hampiakany, hampianarana zanakane, zay fa raha ilainay fa zahay tsy mila conseil des ministres zany atao misavaty. Totra toko. Mankasitrakanao ihany koa tondran'izay. Zay le hoe fampandrosoana hita faritra sy mazava ary mipaka any amin'ny ato volaniny tsirairay avy. Izay ny tena hoe endrasana. Raisitsika ny tsy manaraka miarabanao. Mahenao tsara. Somary miala an'ilay onjam-peo na vonohy tanteraka ny onjam-peo ao. Ie, iza le miantso dia avy aiza aloha. Zao tompoko miarabanareo aloha e. Miaraba salama tsara. Dia ahoana fandehany iza le miantso io? Le kambaloha za tsy tonona anarana fa anao za mitonona hoe aty avaty Ambatolampy zany hoe avaty amin'zala écran plat zany misy anah io dia zao ny teneniko anareo. Io le rangata amin'ny écran plat io lany député taty aminay io amin'izao dia zalahy reo zany mitsombakomba mivarotra ny tanin'ny olona aty mera Irmara député Irmara rangahy io ka dia mijalo ny tonga fa isana mihitsy zay aty Ambatolampy aty tompoko district Ambatolampy aty satria ny commune anay rural aty amin'ny Takatompo tadavinjareo fonkarina makao amin'azy eo amin'ny urbaine Ambatolampy tsy mety an'izany zay. Dia ny tena tena zany mba tokony misy mpitondra fanjakana manaty tena tena zava-doza mahazo anay aty tompoko. Zay va dia misaotra anareo. Misaotra anao ihany koa na pepita vaovao any Ambatolampy any amin'izao fotoan'izao Aparositsika ihany izay antso ambadimbadika ao zay moa ilay hoe fanontaniana mipetraka hoe mbola eto ve ny fandray be mahavitrana ny angady matapakahatra sy ny vaza mahatsako. Inona moa no tenena amin'izany fa ny fanjakana ifotony mihitsy izay atao hoe misahana ny vahoaka, miaha ny vahoaka malagasy ihany koa. Miarabanao? Miaraba tompoko? Miaraba ny Christian, dia miaraba ny Coltivé, dia miaraba ny Sokobe Marzona. Zao izy miakina amin'ny... Izy aloha le miantso dia avy aiza e? Raha dia avaty
ndao ary dia ahoana mifandehana somary ratsiratsy zany toerana misy anao zany ngamba rado a tsara mijery toerana ao zay zao mazava tsara kasikeresaka basy kiliara ao a mahagaga fa di koanao kongofo no lasa mamono piray tanin-drazany nefa dia milaza hoe nanao serma aviko tsara misy vile grametre vile mialatsiny a metre aloha miteny an'le grametre fa enao tsy grametre zany atako tsara aiko fa tsy mbola tsara ho ahinao fa akantoany karomanio resaka famona piray tanin-drazany le raha fomba mity fanjakana mpamono vahoaka ty ngamba enonao tsara zany fa tsy kasoana miverin-dalana tara fa ny zavatra odinao ihany mamono anao tsy mety io raha lafa miverena raha na ohatra ianao nanao sermaty miverena zay makasitraka kolotevea mankasitraka anao ihany ko tondran'izay faneho-kevitra izay eo anatin'izao fiainan'izao mampieritreritra tokoa hoe sika vahoaka malagasy reto hoe zany vonoina fa tsy maty sa hoe ahoana isika sy ny any amin'ny fonja sy ny mampiavaka atsika fotsiny dia hoe isika mivezivezy mandeha mitady miala an-trano mody ao anatin'ny trano fa na izany ary rehefa hariva dia mitovy foana fa dia mitakaizina ao anatin'ny aizina lalandava ny vahoaka malagasy mitaraina vokatry ny tsy mety atao a ny tsirary ny makasika ny herinaratra tapaka fa dia tsy misy miresaka sala amin'ny any andorano fotsy ihany zao dia anisan'ny tena hoe lasivatra tanteraka ihany koa anatin'izay fahatapahan'ny herinaratra izay mitaraina ireo vahoaka saingy manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra zany inona ny vahaolana oentin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao inona ilay vahaolana misy ihany lay atao hoe fitaovana izay oentina masehaka sy hitadiavam-bahaolana makasika ny tsy fahampian'ny herinaratra eto amin'ny faritanatananarivo sy ny manodidina sy ny any amin'ny faritra isan-karazany fa ny zavatra mahagaga dia ny hoe raha tsy zaka ny lalana dia ohatra ny mampieritreritra le izy zany hoe ianao zany mividy fanaka tsy omby ao an-trano ve zany mividy fotsiny ianao fahatany mandany vola ianao zany hoe hovidiny ty zavatra ty rehefa tonga eo tokoana ambaravarina le izy tsy tafiditra ato ty izy toe fitaovany ity dia inona zany ny dikan'le izy eo zany no mipetraka hoe tena miketrika ny mahalaram-pahamehana ilay filan'ny vahoaka tokoa ve ny fitondrana amin'izao fotoana izao fanontaniana sy baraingo mipetraka daholo moa zany rehetra zany miarabanao efa tafiditra somatsara ianao mahay ianao anao tsara iza le miantso dia avy aiza efa mahay ianao anao tsara efa afaka miteny ianao iresaka an'le mahakasika an'le raha penetsa zany iza aloha le miantso dia avy aiza e allo iza aloha le miantso dia avy aiza le toerana misy ianao avatia allo maheno anao tsara avy aiza ianao dia iza allo mba afakafantatra ihany sika iza avy eny Andravoahangy io miaina iamina ao ary dia ahoana fandehany miaina an'le izy zany a ahoana aloha zany itenena an'le olona teo aloha teo hoe mamono le orinasa efa nahazo permis d'exploitation io zany a matoa izy nahazo an'izay dia efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena le orinasa ka tsy tokony hoe alefa fotsiny zany hoe mamono io dia mamono ohatrany hoe olona voakarama be zany manao an'izany fa mila fantarina tsara hoe inona efa nandalo dingana maro be da be io orinasa io zay vao tafatsangana teo a dia efa mazava zany momba anazy matoa izy a nahazo ny permis dia le resaka hoe nahafatesana jiolahy efa namoaka ny mpitandro filaminana tany an-toerana zany hoe resaka fakana keliny izy tao dia tsy tokony rohitina makany amin'le orinasa le izy a fa tokony hipetraka mazava hoe efa fakana keliny zany izy tao a efa nitondra fanazavana ny mpitandro filaminana ka raha ohatra hoe miteny le olona hoe tsy izay ny zava-nisy dia tokony mitondra proof izy zany hoe zao ny nisy tany zay angamba fa mahazo tota ohatra
Ie mirary soanao ihany ko ao anatin'izay fampitanao ny hevitrao izay le hoe ny hevitra terabary samy mamosaky ny azy daholo a ny tsirairay avy ao anatin'izany raisika ny antso manaraka miarabanao miarabanao mikolo azafady a salama indrindra dia ahoana fandeha iza le miantso dia avy aiza ny zavatra terabary sao dia momba ty le hoe fitokanana école ity tany atsimbranontany misy fitokanana tsy mba tononondrareo misy firy ny école vitesseto Madagasikara fa dia isan'ny salle de classe no tenenina ny 1029 mahery ny tenendrareo tao dia mba imagine io nge fa raha nyndray mandeha ny mpianatra mety tsy manampolidirana amin'izany koa zay anankiray afaty-tegna hoe miresaka rehefa ny tsy resaka framba mpampianatra ity tsy atsofotsofotana mpampianatra fa tsy mampisy mpianatra mba navitany fianarany ara-dalàna manano pédagogie no apetaka amin'ireny zavatra ireny zany mba zara mampalelo ny olona rehetra zao ary ny zavatra anankiray tena ohatrany tena manositosika an'zareo amin'le tena tsy démocratie tsony a dia ty resaka hoe resaka olona senasena ty a manina moa zavatra mba foana am'izay mba hoe sosikevitra mba men'ny vahoaka ty zao io misy ny tena mihinana vola vahoaka taloha hoe mba menany vola mahantra le zavatra zany zara isa zao am'izao anatsika am'teny zao zany zara mipetraka amin'ny fanana fianakaviana zao le am'izao fotoana zao ary olana mazotsika malagasy a mampia mitatika maso misy zavatra zany zay mba zary nera mba azo atao a zay misaotra petraka kolo a mankasitraka anao ihany ko tondra ny hevitra ao hatrany a raisika hatrany zay antso tafiditra atao mbadika ato a e mbola miandry kely aloha zay miaraba tompoko miarabanao efa tafiditra soma tsara allo maheno anao tsara zongaragna ty alatsinainy bakaro miarabatsika ny alatsinainy bakaro any dia ahoana mifandehany saika mba hamaly kely an'le mazama ny teny teo hoe somarina le zavatra ny olona zay raha zavatra somarina tsy mateny an'izany ianao nge raha mizao anao miady mitory tsy manam-bola moa miady tsy aresy fa io rehefa tokony tsy amity le zavatra raha vavelao ohatra raha amity dia tsika hoe makaiky jereo ty fiainany ty efa rehefa jereo tsy hitatsony zay tsy misy avaratra amin'ny tsy anasa mangalatra tena mandreraka le mandreraka fa zany efa tsy maintsy miteny anao satria ny mba ho avy ny dalàna ka le tenenina fotsiny hoe hôpitaly tsy hoe manalatsy le mpitondra zany fa izy mba misy atao ihany fa izy nefa tsy fantany hoe fijalim-bahoaka tsy mahafantana fijalim-bahoaka reo tena marina fa raha mbola mitotoy zavatra io dangereux be satria tena mazana tena enjany zao zao tena eritreretanareo misy hôpitaly ao amin'ny Fivello CSPD volana alohanao nefa hôpitaly raha tsisy WC tsisy ninino jereo nge izy ao zay olona mandalo ao Fivello dia jereo iny lala matotrony iny tataka tanteraka koa iny niany le sana akoatran'ny fa raha mahay reo a tokony ampidininy amin'ny vidin'entana ny dirany teo ny vidin'entana io rehetrarehetra io fa tsy fizarazarana lazy tsy mandeha io a sasany mahazo ny sasany tsy mahazo zay na mba eritreritoko fa misaotra toko mankasitraka anao ihany ko eto any amin'ny toe-javatra rehetrarehetra misy eto amintsika eto Madagasikara miazakazaka ao anatin'izay fanokanan'izay kanefa ao anatin'izay ny vatatrano no tokanana fa manahoana ihany koa ny vatan'olona ao anatin'izay tena hoe mivoatra ihany koa manaraka an'izay azakazaka izay ve sy ny eritreritry ny mpitondra ve isika eto Madagasikara izay no ivadiantsika ao anatin'ny resantsika ny toetra raha-pirenena ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao mamaly ny filantsika vahoaka malagasy tokoa ve izao fitondrana izao inona amin'izao ny asa ataony inona koa nefa ny mahararentsika vahoaka mifanojo ve ny tesiny manina sa ve lasany amin'ny atao hoe fotokazo vorona dia zay manina sisa manantona ao anatin'izay fotoana izay tahaka n'ilay resaka fizarana hoe non izahay vahoaka dia miazakazaka izay ka dia mivarotra ny safidy tsy fidiny vokatry ny toe-javatra tahaka ireny mampalahelo anefa dia ity ao anatin'ny fandraisam-pitenenan'ireo mpitondra sy ireo mpiaradia aminy dia mahagaga dia tena hoe lasa mifanenjika amanaina ary ny fahavalonareo ve dia nieritreretina fa hoe ilay tsy mitovy hevitra izay ve sao dia diso fahavalo aloha ianareo mpitondra amin'izay fotoan'izay sao dia diso fahavalo ihany koa ianareo satria rehefa mijery dia toa ohatrany hoe lasa karazana klema no resana fa ndao raha iresaka dia ilay atao hoe tsy fahatombanana eto amin'ny firenena no resana mampalahelo nijery an'ireny faneho-kevitra atao anaty tambazotra tserasera maro samihafa ireny tsy maintsy jerena moa izy ireny satria hoe izay ve zany le vokatry ny fosiny ao anatin'ny saina sy ny fanaray manontolo
very tanteraka raha malagasy ao anatin'izay satria de nyresana de hoe sao de raha misy ny evasanina de hoe evasanina na katarakta no atao fa tsy mahita amin'ny fampandrosoana misy de mametraka fanontaniana ao anatin'izany hoe ny tena ve zany ny sampona sa ny tena tsy olombelona ka tsy mahatsapa fa diso firenena ve zany ny tena satria mety Madagasikara atao mandroso raha ny fijerin'ireo mpitondra sy ny mpiara-dalana aminy fa ianao mihitsy zany tsy alehany ve zany raha tsy miaina raha mbola mahatsapa hoe tsy miaina ara-dalàna tsara amin'izao firenena izao tsia zay avy hatrany ny valiny azo resana satria nahoana ilay fampandrosoana zay everina de miankina amina foto-dravitra azy fa ilay miankina amin'ny fototr'olona tsy misy eto tanyrazana eto be de be raha ho an'ny seza fotsiny ohatra zany zao de mahamaika ny mpitondra de ny amen'ny posy ve zany tsy nitazona ny sezany tadio anefa fa ilay ady seza zay edrivanareo io de teo anatrehan'ny vahoaka no nampindramanareo zany fahefana zany averintsika ombenimbeny hoe fahefana avy amin'ny vahoaka io nampindramanareo fa rehefa tonga teo ianareo de iza no ataonareo mitondra faisana sika vahoaka malagasy no mitondra faisana sika vahoaka malagasy ny matsiaro mangirifiry miady amin'ny atao hoe abadona miady ao anatin'ny kapokambary miady ao anatin'ny aizina mandrakariva miady ao anatin'ny tsy fahampin'ny rano miady ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo kanefa ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra reny ndao iverenantsika makany amin'ny fampielezan-kevitra inona no ambetiny resaky ny fitondrana zao fitondrana zao moa zany ao amin'ny toerana de ndao io no resahantsika tsika tsy miresaka zavatra tsy misy fa no misy aloha ny resahana de hoe inona ny fampanantenana nisy azadinonany be de be ny fampanantenana nisy karazany 3 ah izy fa amin'izao fotoana zao de mamirapiratra Madagasikara tonga amin'ilay hiran'ilay mpanakanto avy any faritra Ambositra Fianaratsoa iny mamirapiratra fa tsy hitanao hoe mamirapiratra tahaka ny ahoana satria lay vatatrano to mamirapiratra fa lay vahoaka ao anatin'ilay firenena ihany koa mangafoka sy komavoka avokoa komavoka ny tsy fananana komavoka ny tsy fisian'ny asa komavoka ao anatin'ny atao hoe tsy fandehanana tsekoly komavoka ao anatin'ny rotoroto sy ny zaka-piainana komavoka ao anatin'ny tebiteby mandrakariva ny amin'ny resaka fahasalamana zany zavatra misy sy iainana eto maresaka tao anatin'ny ty farany herinandro lasiny sy ty herinandro ty mandrimbona ny ty herinandro ty moa de ny resaka le hoe verina indray le resaka hoe jamais 203 iny zay tena ohatrany mamperitreritra de ndao ho resahantsika ihany mahakasika an'izay eo nle hoe fanovana ny lalam-panorenana ao anatin'izany de ho le retsy izy ty ane tsy hoe lobaka napalitaoko ory ka hoe hosolosoloana na ovaovaina am'izay tia nanaovana azy fa raha resaka an'izany isika nde aloha akatahaka ny amin'ireo firenena manodidina ny ivelan'ny Madagasikara mihitsy isan'izany ohatra i Frantsa tao ihany koa États-Unis zay efa tao anatin'izany atao hoe fitantanan'izany ihany koa de tsy nisy fepitoana mazava raha nytany amin'ireny fireneny reny teo aloha de tena hoe mazava tondra fotsiny zany rehetra fa mba hialana amin'ilay atao hoe ilay karazana fitazomana seza ilay atao ihany koa hoe fampiasana hery mihoatra ny tokony ho izy de zay no natonga an'zareo nametraka n'ilay fepetra efatra amin'ny taona 24 no nisy zany tany la Frantsa tany niaraka tamin'izany ihany koa ny fanafoezana ny fepito-piasan'ny fitondra firenena 7 hatramin'ny 5 taona zay no nahatonga ny tranga nanomboka tany amin'ny taona 1 sy 700 tany États-Unis tany moa zany ary rehefa makan'izany endrika zany ianao na zany taratra zany de tena hoe izay tokoa ve zany ilay zava-misy iainana eto Madagasikara eto zay ve ny zava-misy iainantsika eto Madagasikara ny fanitsiana fa 2 tamin'ny lalam-pandrena raha ho an'ny États-Unis manokana ohatra zao de efa 2 novainy zay tany amboalohany ny taona 7 sy 700 ny lalam-pandrena tany États-Unis de tsy nametraka fepetra mihitsy na hoe tsy nisy fepitoana mazava azo ny filoha atao moa zany na izany aza de niala atsitrapo ihany koa ohatra zao raha nyresakitsika ny George Washington zay filoha nitondra ny États-Unis ny 7 sy 700 hatramin'ny 7 sy 700
tao anatin'izay tao aorian'ny fempitom-piasana roa de namorona fomba fiasa vaovao na le fomba mpitondram-panjakana vaovao ny tany États-Unis tany tsy misy mifikitra amin'ny fahefana zany izay zany lay ady natao sy lay fomba fisainana napetraka tao anatin'izany hoe tsy mifikitra amina fahefana fa mifantoka kokoa ho an'ny tombontsom-bahoaka noho ny amin'ny tombontsoan'ny mpitondra izay mahatonga le hoe tsy mifikitra amina fahefana de mety misy fanontaniana ma mety mipetraka hoe manao ondry filota teo arina ohatra ry Franklin Delano Roosevelt ohatra zany zao voatery nitondra ny firenena izy satria teo lay ady lehibe faharoa ary hatrany amin'ny atao hoe taona 1770 moa zany de efa inefatra voafidy zany filoham-pirenena zany zay le hoe vokatra ilay korotana fa le fitondrana ihany koa ve zany raha ny eto Madagasikara ny iverenantsika de tena hoe samy makasitraka an'izay ve fa raha ny lalam-panorenana antsika fotsiny ohatra zao ny 14 efa nikoty an'izay ny taloha an'izay tany amin'ny flo amiral Didier Ratsiraka tany de efa nikitika an'izay ihany koa teto Madagasikara zany hoe saika miazakazaka tsika makany amin'ilay hoe kitihana ilay izy ho an'ny tombotsoa ho an'ny mpitondra fa tsy ho an'ny vahoaka hoentina ao anatin'izany de ny faharetan'ny fitom-piasana tao anatin'izany fotoana izany mbola tsy ampy ve zany ho an'izao fitondrana zao raha ny tokony ho izy ane tokony efa mandihy ny teninareo raha amin'izay tondry nareo teteza mita teo nakaiza amin'ny firenena nitondry anareo 720 nakaiza amin'ny firenena 720 hatramin'izao makaiza le firenena manaovy nareo tomba nezaka nareo mantsy mbola mieritreritra ve hoe mbola mandroso tokoa ve zany Madagasikara mbola mandeha tsara ve ity firenena misy atsika ity any ny fanontaniana mipetraka fa raha isika vahoaka malagasy fotsiny ny miaina ao anatin'izao fiainan'izao no mahatsapa ny rehetra fa hoe efa tsy vita tsony ty tena efa tsy vita tsony miaina amin'izao fa de hoe miaikaina fahatany fotsiny sobakakambodiriana fotsiny sisitsika vahoaka malagasy satria tsy hita zay atao mitaraina ianao eny mpitondra fa avy hatrany zay fitarainanao zany fa tsy mamaly anao izy ny antony ve asa mety tsy manasoaso anazy ve fa raha androany raha fakapitsana amin'ny teny merci président noho n'izao de tonga izy mety ho tonga izy fa raha amin'ny fitarainanao mametraka ny amin'le hoe tsy miasa zao fitondrano zao tsy misy mamindra ary tsy misy migadona eo tokony ambaravaranao ao anatin'izany reny fanatanjahanteny reny rehefa manasoaso ny firenena mety anasoaso anaovana merci président de mipotra de mianga ny filinina rehetra ao anatin'izany fa azotsika saretsaina ve ohatra raha resaka raha ireny toe-javatra reny hoe namboarana vilany mpilalao tao anatin'izany fa misy mpilalao firy resaka fanatanjahanteny eto Madagasikara tondra avo ny voninahim-pirenena mahazo vila firy avokoa zany reny mahazo tsirairay avy reny de eritrereto hoe zany hoe ay zany toerana misy an'izany izy avy no hisitraka an'izany amin'ny fotoana tahakiny ahoana any le zavatra manahirana ny saina lasa natao ohatry ny sidisidina fotsiny resaka lasa natao resa tsidisidina fotsiny le izy hoe nisy an'ity zavatra ty ary mety teo pepetrahana angamba izy mety lasa saina hoe nde omeko vila reto olo reto de lasa teo aloha zany ny resaka fa lay politika fanomanana mihitsy melohan'ny tondra nge zany de efa tsy nisy politika mazava tao hoe tsy nisy paikady ene tao hoe nakaiza zao i UM nakaiza zao reny rehetrarehetra eny